Tiamo tandrona razakavola efa nanaiky miaritra niaraka tany tompo amin'ny fitondrana miakatra ho an'ny fiangonany. Amin'izao alady voalohany amin'ny volana aogositra zao zay ananganantsika erijekema hevitra vaovao hoe mandresy fijaliana ny fahavelona. Sika tsy mba manoratra ny hevitra tahakany ataon'olo mipetraka iny zao no hevitra mihetsekeny soratanao akotsika eo zany hevitra zany zany mampamerimberenako anifa tsy hoe filambaniny aminareo akory soratra akotsika eo zany teny faneva ny hevitsekema matsanga ny hevitsekema no hevitra banjiny zany hoe mandrisy fijaliana olombelo tompo. Azany nandraisana ny Timoty faharoa toko faharoa fa mirakitra n'izany indrindra tamin'izay ny aretany apôstôly Paoly ary ampianarana antsika ao amin'ny andiny fahavalo hoe tsarovy Jesosy Kristy. Tsarovy Jesosy Kristy izay efa natsangana tamin'ny maty. Fantatrao zany filazany apôstôly zany fa tsy hoe vao hitanao Jesosy dia tonga dia natsangana tamin'ny maty izy. Tena nitranga alohan'ny nitsanganany tamin'ny maty. Hatrany ampahateraly vao teraka Jesosy dia efa nofofoina ny aina sao dia adiontsika zany. Dia tompo tao voany fiarahamonina nisy azy tao zay nafantatra azy tokoa miovatsy zanaka Josefa mpanavitra moa ny anabavy mivatsy ataontsika tsy fantatsika vanireny fa Maria tsena tsiraina tahaka zany. Toka zany fotoana raha nitokana ny vavaka teny Getsemanizy dia anankiray tamin'ireo izay olona nitokiny mandeha namadika azy amin'ny oroka mamitaka mba ahafahana misamotra azy. Tsarovy Jesosy Kristy fa nanotranga aza zany rehetrarehetra zany. Marina raha atao Getsemane tompo nangataka tamin'ny ray izy ny telo metaona ray io esovy amiko io hitika foka ity nefa tsy sitrapoko natao fa ny anao fa nindroany fa niteliny raha tsy maintsy hosotrikitra kapoka ity dia ho tanteraka izay sitraponao tsy miala ny tombo tsy miemotra ny tombo fantany ary reny tsara rehefa mamaky ny filazantsara araka ny Matio ianao ao anatinao mangorogoro anatin'ny fanahy no ny fahatsapany mivesatra sy ny ambafiny zany fahorinana hiatra aminy zany fa tsy miala ny tombo. Ary fianaranao atsika zany tsy olona mitsopahana amin'ny fanomponan'Andriamanitra sady olona mahatsiaro an' Jesosy zany hoe tsarovy Jesosy Kristy tombo mihevitra mamantsika opotsika eo zany hoe efa niaritra hatramin'ny fahafatesana ny tombo zaho koa vonona am'izany. Dia ho tsapaina ho fantarina ho lanjaina izay mba fiaretanao asa hahateny tahaka ny tenenany Daniela hevitra nomenany Daniela tamin'ny fampiasany tamin'ny mpanjakan'ny Babilôna hoe mene tekela oparesina efa nolanjaina no refesina ny aminao ry mpanjaka. Hita fa latsa-danja ianao dia ho tahaka izany ve raha olany fena ho refesina ho fantarana ny aminao tamin'izany fiaretanao ho an'ny tompo zany dia ho hita ve fa latsa-danja mba nanekeno hiaritra fa zay ahafalifaly anao no tatiavinao zay ahafapoanao no tatiavinao. Azany zany apôstôly Paoly Petera raha nanome sitrapon'Andriamanitra ho antsika teo izy
andro zay andro zay nanaranam-po tam'izay sitrapony nofotsika. fa fantatro fa zany mihitsy ny fiangonana vao misy zavatra manodontoana kely azy na le nyteny aniny no halana na zay fiangonana mihitsy aza no ialany tsy mba filoatra ny zakainy ao. Tsarovy Jesosy Kristy eo mpanomanana no miverina lay tonikira famaoka rehefa mba hirahira miaraka amin'ny fianakaviana miaraka amin'ny fiangonana hira fa 7 mileny-jato tsy hirany intsony avy tompo ainao zany io zany aza nga ny tompona anatino anao tsy mbola nisy fotoana nandray andro azy tsy mbola nisy na segonda ray azy ka tian'Andriamanitra ianao ka ndeha hitalao eo ndeha hivavaka hoe aza manadino ary vava tsy manadino anao zany to tsy hirany intsony ao aby tamina nomana totote ay ny tompoko matsiaro ahy fa izaro no ndrisy zaro manadino azy adinoko ny miaretany no miamiko adinoko ny nozakainy no miamiko adinoko zay fahorina miatra taminy. Tsy resy lahatra mihitsy a nitrovy ny tantarany Estera hoan'izay manaraka ny série ao amin'ny kanalina afrikanina 27 misy tantara zao isakiny amin'enina sy fefany sy folo eo anarana tsy de fantatra loatra amin'ny teny malagasy hoe Jikurumeso asa manaraka zany tantara zany nareo tena tsy tindra zazavavy lay fofombatiny teo tovolahy tena tsy fantatra reny tantara le kristiana zany tsy mijerendreny fa raha ho filma kristianina de jereny reny fa zany mahakristianina rehefa zavatra tsy mirisaka ny Jesosy Kristy tena an'izao tontolo zao reny ny tena tsy zakana zazavavy tamina taona io zazalahy fofomaty io de nitadiavany hatraminy amary faty ary rehefa mihainy tantarany Estera ao tam'izay nataony hamana tamin'ny jiosy ity ny valo faty nangatany tamin'ny mpanjaka Nebukadnezara zany Aserosy azafady mpanjaka Aserosy zany nangatany Estera tamin'ny mpanjaka vadiny zany azo tonga tsy ampianatra am'fiangonana hitady zay amarina fatiny nandeha azy para nanao zany Jesosy hoe izay nikapoka azy nitsangana izy tadiavo lenan-tany aiza le nikapoka iny aiza le namany sy antanako iny aiza le nitsara iny raha nataoko tompo zany ny olona no nisy najony teo va amin'ny fiteny Jesosy zay hoe raha izao ano angataka satria naka sabatry betery satria maly faty ny olona tonga hisambotra ny Jesosy de hoy Jesosy tamin'ny Petera hoe aprimo ny sabatra iny fa tsy fantatsonga fa raha zao any mangataka amin'ray de nandefa multitude d'ange izy hiato ahy fa tsy anao zany aho i Jesosy fa tsy fantatsonga fa tsy maintsy tao tenaka izao ho famonjeny ny olona rehetra mba alaiva-tsaina kely raha nanao tompo hoe tena mba mafy loatra kosa zao ray anefaso anjery aho adripaka nreto miaramila vitsikely reto tinany trano de tsy voavonjy ianao tsy voavonjy ianao ary zany ny antony io azo fijaliny io niaretany Jesosy tam'izany andro zany ho famonjena izao tontolo izao isika rehetra zany mitory zany a tamin'ny heron'le hoe izao tontolo zao
tonga dia fa misy mipetona sasany zao tontolo zao zao tontolo zao zany pasteur zany dia ratsy zany ty tontolo misy atsika ty zany sako zany ity n'Andriamanitra voatena ty zany resako zany dia miaritra ny tompo alao mba ho fianarana ho anareo zany mino apôstôly Petera bondoko faefatra andiny voalohany kitsika fa fitrapon'Andriamanitra alao mba ho fianarana reo zany ny areta ny tompo tamin'ofo zany tena tsy zakatsika zany mangirisiry miaritra fahoriany zany ary le verin'ny olona sy lazainy olona fa adala raha miteny tompo mba arety fahoriana ao amin'ny fiteny mpanao salamo zay salamo fa sivy folo zato andiny fa telo fitopolo sa raiky fitopolo raiky ny fitopolo hoe soa fa napahory ohatry ny teny hoe faly ao fa nampahorina ohatrana zay olona fahataly ao raha miteny an'izany nefa zany fianarana zany fanarana am' Jesosy ataovy fianarana ho anareo iny aretany Kristy ho anareo fa tamin'izany no natongavany tamin'ny fandresena miezimezina nitsangana tamin'ny maty Kristy sina teo no fahavalombetra tsy mila nandripaka olona tao an-tanàna tao tahaka natao tamin'ny andro ministera izy fa izy nitsangana tamin'ny maty nampina renamely azy fa namorondainga nazaina fa nangalan'ny mpianatra ataony fatsy dia mikaramaina miaramila sakasaka hoe miaramila azo karamaina mba andainga amin'ny olona tsaroany Jesosy Kristy ary raha miara-miaratra amintsika miara-miaritra amintsika dia hiara-manaravohitra amiko zany tsy hain'ny olona tsy miraisina zany raha miara-miaritra fahoriana amin'ny tompo isika dia hiara-manamboninahitra amiko donc mba soarisina fanazavana kely amin'ny filazana izy sirisiry sy na fanazavana kely zany hoe miara-miaritra amin'ny tompo zany kina ny fiaretana ny tompo mamaky ny Filipiana toko faharoa ianao nanana ny fitovina tamin'Andriamanitra izy fa tsy natao zavatra fikiriny mafy zany fa nanaiky ho tonga tahaka tsika olombelona fanita izy fiaretana ke zany zany fanetretena zany miaritra ianao rehefa manetry tena tsisy zany hoe olona manetry tena dia olona tena falifaly be manetry tena fa miaritra ianao zany dia misy tsy manaiky ianao zany dia toy zazaza miaretany Jesosy zany tsy ampoizinao anazavana azy tonga nanatona Petera nikianazy ny tompo ny fitaky etra isabatan'olona tamin'izany andro zany nanotandy andro Petera hoe mpampianatra rery hoe mba mantonga etra isabatana zany no alalantsika azy ry Petera mandosika dia miverina Petera nakany an-tranonao niaona tamin'i Jesosy dia hoe Jesosy hoe ry Petera dana manjo dia zay trondro voalohany azonao alailay dia nalia ao dia danaloavy niatsasany sekely zafady dia sekely eo mbavany trondro eo niatsasany aloavy ho ahy niatsasany aho anao fisaonao zany sekely ray zany zao misasany zay faina ina mbolema ny tompony zany tena amin'ny trondro fotsiny izy manakikeza anao fa ho avy ao Petera manjony Petera dia tonga dia miakatra ny trondro avy any dia fa nentiny tao ambavany tao sekely dia niraisina dia natoy azafady tsy nanana sekely aza Jesosy tany aminy zany tokony ho fantatrao tsy misy na sekely ray aza tanatanany Jesosy fa voatery naniraka ny Petera nampanekeny Jesosy hatramin'ny trondro an'le sekely ho azy finy andoavana rehetra mpanjakana
manana sekely be dehibe any amin'ny banky. Ianao manana carte bancaire firy isany. Anananao ny BNI, anananao ny BOI, anananao ny BOA, anananao daholo ny banky rehetra. Manana sekely be dehibe ianao. Fa ny anombona ray amin'ny fotsiny. Mahalala ianao zany. Amin'ny fiteny malagasy razantsika zay hoe io anaka be alana malala kely alana malala. Tsy foinao io. Antompona afoy na dia tsy nanana iray azy ka mba nahazo ray amin'ny tany vavantrondro bolana foy indray nandoavana metrako anjakany. Ianaro zany fahafoizany zany. Fa zareo mahihitra eo. Fa raha mba hihitra aminao ny tompo na nidiranao fanjakan'Andriamanitra azy anahirana anao. Tsarovy Jesosy tompo dia miaratra ny farany lazain'ny apôstôly Paoly mba ho lazaiko anareo fa tsisy rehetra koa no mitozina androany io. Mafy be tamiko inandray an'izany teny zany hoe mandao kely fiarenana azafady. Timoty faharoa toko faharoa ny andiny fatelo ambin'ny folo farany amin'io peritupatsika. Hoe raha mamaky amin'ny anarany tompo fa na dia tsy matoky azy aza isika dia mbola mahatoky any izy fa tsy mahazo manano tena. Manino isika? On n'a pas confiance en lui. Tsy matoky ny tompo isika. Raha araka ny fiheverantsika dia hoe miatsemboanao ihany no hinananao. Rehefa tsy mitsemboka ianao dia tsy mihinana. Dia mitsokotra ianao mba hafanao mihinana. Tao fantatrao zany tantara zany. Zany teny zany any amin'ny Genesis toko fahatelo zany tompoko nolazaina taminao fa tsy madio aty akory. Azavaina aloha sao dia misy eritseritra hoe ay tsy mihina mitsemboka zany tonga dia mahazo. Donc dao atory fa voalaza teo zany amin'ny Salamo fafito amby roapolo amby zato hoe fa izany dia omeny ihany ho ary malalana dia matory azy izy. Dia lasa tokoa ianao neny ampitomoa ny boty fotsiko ato ray roa asiana drano ambany telo ampianona mbola atory ahy fa manino koa hoe matory ahy dia mahazo araka ny Salamo fafito amby roapolo amby zato. So diso am'izany ianao a. C'est le texte. Ndao aloha any amin'ny texte. Genesis toko faharoa ny fahadimy ambin'ny folo. Amaritana définir ce qu'est l'homme. Iza zany hoe olona zany. Genesis toko faharoa andiny fahadimy ambin'ny folo. Vakina miaraka amin'ana tompo hoe ary Jehovah-Andriamanitra nitondra an'alehilahy ka namponina azy tao amin'ny San Edena. Maninona? Mbola ao Edena sika amin'izany a. Azonareo ny hevitra zany rehefa mahazo ny famonjena tsika tafaverina ao Edena. Tao Edena sika miasa. Tafaverina ao Edena sika matory. Miasa zany. Fa rehefa miasa ianao miankina ny tompo. Tsy mandiry hery, tsy
miasa rery tsy mitsemboka irery matoky an'andriamanitra ianao fa na ny volondohanao aza dia fa rehefa tonga any an-trano anao a de karanao ny zanakao vadinao niraika foanao raha otrano aviraka izy a fa zay mahisan'ny voniko a je paye cher fa efa nisy nanao zany talohan'le olona izy na ny volondohana azy de voisan'izy izy io tanao fa tsy fantatra koa zay izy ananisy azy ny tompo efa nisy sain'andriamanitra ka anakana mazanako anisan'ny volona ianao any amin'ny tompo izy arotsaka fa efa voisan'ny izy efa vita ny fanisana de ho izy sasany rehefa miogo izy de misy levitsany firy zay na de tsy matoky azy azy misy voabola anankiroa mifanakakely oa mila azo tsara avoir confiance matoky fa izy de mbola mahatoky any il est fidèle tsy mivadiky efa nanaiky anao zanany izy efa namotsy anao izy efa niameto ny zavatra rehetra namonjena anao tsy mivadiky am'izany tsony tompo matiantoka izy raha ianao efa novidiny no ialany ray satria efa nafoily hatramin'ny ainy namonjena anao de iala aminao ve izy matiantoka izy miainy ala nafoily de iala aminao re izy rehefa aveo tsy mafoy anao ny tompo izy mahatoky satria tsy mahazo mandany tenany izy il peut pas se réfugier lui-même zay mandikanany teny gasy efa nanaiky amotsy anao izy de tsy mahazo mandany zany izy mimitrany mimidolo nandao azy azy anao izy mbola mijanonao mahatoky ihany il t'attend là misy zanak'izay taonoko nde hivavaka izy de zao nataony hoe tena mbola tsy ho afaka ary de zao niteny taminy eny ary matoky anao fa ny tompo miandry anao de rao mpegonanao za fa ny tompo za mety tsy hoe volanao gogosa zao tsy eo de tsy ary tsy zazany miandry anao fa izy jesu nandry asanaiza zao miterany tompo aty foana izy miandry mitady miandry mitrany zany olo ena tsy tonga ihany mitrany olo sa mameta posomina de hitady toerana ty ary tsy tonga mitsy ihany ianao io a ianao any an-trano nefa am'zany ambongo ananyboty fotsy mino ane salamo fa fito ambiroapolo ambozaty reo hoe nandre matoly aza izy anaka izy zany teny nampitolaina ny apôstôly paoly zany teny maitsika mamanavaky ndray ty volana aogosty teny mampirisika atsika hiara-paorina teny mampahery atsika fa andresy kosika satria miara-miaritra am'ilay mpandresy teny manometoky atsika fa ny tompo tsy mivadika aminao zao tontolo zao miova fa jesosy kristy tsy miova amen